Azakazaka ho an'ny firaisakina ho an'ny vehivavy izay nikarakarain'ny fikambanana AMAO na ireo atleta efa niatrika ny lalao olimpika fombiazana izay no azo ilazana satria dia nahatratra 700 mahery ireo mpifaninana tamin'ity androany ity nanao potro ny gendarmerie pirenena tamin'ity fanahiny ity satria na teo amin'ny lehilahy na teo amin'ny vehivavy dia zareo no tonga voalohany. Piazakazaka efajato no nandray anjara tamin'ilay hetsika course de la solidarité féminine no karakarain'ny AMAO taranja atletisme nanao potro ry zareo avy eo amin'ny gendarmerie. Nisongadina araka izany izy ireo tamin'ity faninanana ity izay nandrombaka anaram-boninahitra roa ka ny voalohany dia teo amin'ny faninanana sokajy mixte izay vitan'izy ireo tao anatin'ny 12 minitra sy 40 sekondra. Nanaraka taoriny ny ekipan'ny ministère de l'emploi et de formation professionnelle. Laharana fahatelo kosa ny avy eo amin'ny ministeran'ny asa vaventy. Mbola tsy namelan'ny ekipan'ny gendarmerie pirenena ihany koa raha tsy lasany teo amin'ny androm-panjakana vehivavy 17 minitra sy 12 sekondra no nahavitany ny alaviran-dalana. Taorian'ny kosa ny ekipan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena 17 minitra sy 13 sekondra. Laharana fahatelo kosa ny MPMP 17 minitra 12 sekondra. Teo amin'ny orinasa ho an'ny vehivavy kosa dia ny ekipan'ny Aro no nandrombaka izany 12 minitra sy 13 sekondra. Laharana faharoa ny ekipan'ny Taibo 17 minitra sy 20 sekondra ary laharana fahatelo dia ny BOA 20 minitra sy 15 sekondra. Teo amin'ny sokajy lehilahy dia ny ekipan'ny état-major général de l'armée malagasy no voalohany 13 minitra sy 17 sekondra izay nanamontsana ny zavabita teo aloha 14 minitra. Fahatelo ny avy eo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena 14 minitra sy 13 sekondra. Fahatelo ny FMTKD 14 minitra sy 15 sekondra. Fombiazana no azon'ny mpikarakara araka ny nambarandramatoa Rosa Rakotoza filohan'ny AMAO. Tratra ny tanjona no ny fanampin'ireo mpanohana isan-karazany hoy izy, isan'izany ny vadin'ny filoham-pirenena sy ny telma ary ny maro hafa.